Ho ampitomboana ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Dia rainay sy ankilazanay ny anaranao Andriamanitra be voninahitra, le Andriamanitra mihevitra anay isan'andro ka manome ny sosiny tsara ho anay mandrakariva, indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy be fiantra sy be indra fo, ilay mitsinjo anay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anao izahay ny amin'ny famondramponao ary ankehitriny dia velarinao manoloana anay indray ny teninao, hianaranay, andraisanay ny sitraponao, eny hitarihan'ny fanainao masina anay amin'ny fahatsarana sy ny fiainana ny finoana marina izay eo aminao Jesosy Kristy tomponay. Angatanay ary Tompo, ianao Andriamanitra hanambara mazava ny sitraponao, fa izay kosa hiaino amin'ny finoananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistily faharoa nosoratan'i Petera toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny faha 12 ry havana no mofinaina ho antsika anio. Petera faharoa toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 12. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Simona Petera, mpanompo sy apôstôlon'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy, ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilain'ny antso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo, rehefa afanandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filàna. Koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo izany zavatra izany, sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy, ary amin'izany dia mahazo toa kokoa ry rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo ity
epistily faharoa nosoratan'i Petera ity dia epistily izay nosoratany Petera ho an'ireo kristianina any am-pelezana izay misalasala na izay miovaova hevitra any amin'ny finoana marina, koa dia asainy Petera hifikitra amin'ny Jesoa Kristy Tompo ny mpino, indrindra eo anatrehan'ireo mpampianatra sandoka izay tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Misy ady izay atao amin'ireo panely fampianarana hafa noho ny filazantsara tena izy, izay indraindray na mandrakariva tafiditra ao anatin'ny fiangonana ka ampirisihan'ny Petera ny fiangonana mba hiazona tsara izay efa nomena azy tao amin'ny Jesoa Kristy Tompo. Io Jesoa Kristy Tompo io arak'izany no ampianarina ny fiangonana, io Jesoa Kristy Tompo io no ampitaina amin'ny fiangonana ny asany sy ny maha izy azy, ary indrindra ny maha-Andriamanitra azy. Nde ho jerentsika ry havana reto foto-kevitra roa lehibe reto. Voalohany, i Jesoa Kristy Tompo no ahazahoana ny finoana marina. I Jesoa Kristy Tompo no ahazahoana ny finoana marina. Ao amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito dia zarain'ny Petera ho an'ireo kristianina fa rehefa tratran'ny fampianarana sandoka na ny fampianarana hafa noho ny filazantsara ny fiangonana dia zary lasa mivavaha na mikorotana mihitsy aza ny fiainany. Arak'izany dia mila mifikitra mafy amin'ny fahalalana an'Andriamanitra marina ny fiangonana, mila mifikitra mafy amin'ny fahalalana an'i Jesoa Kristy ka makatahaka ny finoan'ireo izay efa nahita sy ny finoan'ireo izay efa nandre ny fampianaran'i Jesoa. Dia tsy iza izany fa ireo apôstôly vavolombelona nanatry maso. Ny fampianarana raisina avy amin'ireny vavolombelona nanatry maso ireny no manamafy ny finoana, no mampifikitra ao amin'i Jesoa Kristy ka hananana ny fahatsarana rehetra ilain'ny fiainana kristianina, ary hahatonga ny kristianina hitoetra mahatoky amin'ny antson'Andriamanitra izay efa nifidianan'ny Tompo azy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, fiainana ny finoana marina no tovozina ao amin'i Jesoa Kristy, ary izany finoana izany no hananana ny fahamendrehana samihafa na ny fahatsarana samihafa izay ilaina sy takiana amin'ny maha kristianina marina. Ireo fahamendrehana ireo dia tsy inona tsy akory fa ireo toetra mifanaraka amin'ny finoana kristianina, ka ambara eto fa tokony hifanaraka amin'ny fiainana ara-moraly, ny fahasoavan'Andriamanitra izay hananan'ny mpino, tokony hanaraka ireo kalitao na etika ilain'ny fiainana andavanandro ny finoana kristianina. Ary izany no mahatonga i Petera izay mitanisa ireo karazana fahamendrehana samihafa izay tanisaina eo amin'ny andininy fahadimy sy ny fahenina ary ny fahafito: ny finoana, ny fahatanjahantsaina, ny fahalalana, ny fahononam-po, ny faharetana, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny fitiavana ny rahalahy ary ny fitiavana ny olona rehetra. Misy toetra fito na fahamendrehana fito na fahatsarana fito izay milaza fahafenoana tokony hiainan'ny mpino izay manana ny finoana an' Jesoa. Ambara fa
tokony anana toetra mendrika mifanaraka ny filazany tsara ny olona manana ny finoana kristianina. Tsy mifanipaka velively arak'izany ny fahamendrehana ara-piaramonina sy ny finoana kristianina, ary lay fiorenana ao amin'i Jesosy Kristy no ahatonga ny mpino hiaina marina amin'izany. Ireo mpampianatra sandoka sy ireo mpanely fivavahana fampianarana hafa noho ny filazany tsara dia te hilaza fa rehefa mino an' Jesosy dia tsy voatery takiana ny fahamendrehana na kalitao ara-piaramonina na ara-pahamendrehana hafa intsony. Ka izany natonga ny Petera nanoratra izao epistily izao: ry havako malala ao amin'ny Tompo. Araka izany dia lesona lehibe ho antsika mpino ny haneho ny finoantsika amin'ny ataontsika eny ivelany. Lesona lehibe ataontsika ny haneho amin'ny fomba hita maso na hamadika amin'ny fomba hita maso ny finoana izay tsy hita maso, ka ho hitan'ny olona amin'ny fiteny, hitan'ny olona amin'ny atao, eny na amin'ny eritreritra aza ny finoantsika. Tokony ahatsapa mandrakariva isika ry havako fa mipaka mivantana amin'ny manodidina antsika ny finoana an'i Kristy marina. Izany ry havana dia misarika ny saintsika mba tsy hahatonga ny olona hitsaratsara antsika na hanao préjugé amin'ny kristianina hoe izany ve no mba mpivavaka, toa mandeha am-piangonana foana isaky ny alahady, toa mivimbina baiboly ihany, kanefa izany ve no mba toetra, toa vavahana, toa mpiady aman'olona, toa mpiady an-tsena, toa tsy mba mamindra fo, toa tsy mba mety mandefitra, toa sarotra iarahamonina mihitsy aza. Ny soratra masina dia miteny fa arahana toetra tsara, toetra mendrika hita maso ny finoana an' Jesosy Kristy Tompo. Fa eto amin'ity mofinain'ity ihany no ahatakarantsika ry havana fa ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika no mampahavokatra be. Ao amin'i Jesosy Kristy Tompo no mampahavokatra be. Rehefa mamaky isika ny 19 hatramin'ny 20 dia tazantsika ao fa ny fananana an'ilay toetra tsara takin'ny ny finoana, ilay fahamendrehana takin'ny filazany tsara no mampahavokatra antsika amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy Tompo. Homantsy ny voalaza ny 19 manao hoe fa raha nananareo izany zavatra izany, izany hoe ilay voatanisa eo amin'ny 15 hatramin'ny 17 ireo fahamendrehana na toetra anankifito voatanisa teo, sady hanananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy Tompo. Izany hoe ny fanalahidin'ny fahavokarana dia ny fandehanantsika amin'ny finoana marina an' Jesosy Kristy. Io fandehanantsika amin'ny finoana io no mampahavokatra, io no mahatonga antsika ho productif, hiteraka voa amin'ny asa izay atao. Ary lojika izany rehefa mamaky ny toy an'ny vaky teny isika eo amin'ny 15 sy ny manaraka, fa rehefa manana ny fahamendrehana ao amin'i Kristy ny mpino ao amin'i Jesosy Kristy Tompo dia lasa manana tetikasa lavitrezaka, miala amin'ny fahajambahana, ary toa efa miaina amin'ny maha-olona vaovao azy mihitsy aza, ka mihevitra mandrakariva ny fiantsoana sy ny fifidianana, ary indrindra aza mibanjina ny fanjakana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika dia ny fanjakana lanitra izany. Toa milaza ny mofinainantsika ity epistily nosoratan'i Petera ity fa ao amin'i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy Tompo dia afaka manome finoana matanjaka kokoa noho ny amin'ny noho izay tamin'ny voalohany,
ny mpino, zany hoe afaka manome finoana mahavokatra kokoa noho izay tamin'ireo izay niara-belona na nahita maso na nandre ny fampianaran'i Jesosy. Ary marina anie zany, rehefa niteny fa i Jesosy aza dia niteny manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary ianao asa lehibe noho izany aza izy. Mazava arak'izany ry havako malala fa ao amin'i Jesosy Kristy Tompo dia tonga mahavokatra ny mpino. Ao amin'i Jesosy Kristy Tompo dia afaka mihoatra ny sakana ny mpino, afaka manao dingana lehibe ny mpino, afaka mihoatra noho izay efa nisy teo aloha ny mpino. Ny fiarahana amin'i Jesosy no ahavokarana, ary manamafy zany izay efa nambaran'i Jesosy ihany any amin'ny Jaona 5:10 izay itenena manao hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko izy ary izao aminy dia mamoha be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy Tompo no fanalahidin'ny fahombiazana, no fanalahidin'ny fahavokarana, no mitondra antsika ho any amin'ny fanjakana mandrakizay na ny fanjakan'ny lanitra mihitsy aza araka an'izay voambara eto. Ry havako malala ho mitompo, nambara tamintsika teo ny maizy azy an'i Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy Tompo izay manorina finoana marina hialana amin'ireo mpianatra sandoka sy fivavahana sandoka. Fa Jesosy Kristy Tompo izay mitondra antsika ho amin'ny finoana marina ka ananantsika ny toetra mendrika ny fiarahamonina, ary indrindra Jesosy Kristy Tompo izay mitondra antsika ho amin'ny fahavokarana, mitondra antsika ho any amin'ny fahombiazana mandrakariva. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa natao aminao mahavokatra be noho ny aminao izay mampahavokatra. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nataonao afaka miaina sy mivelona eo anivon'ny fiarahamonina misy anay noho ny amin'ny finoana marina izay atolotra ao. Resy lahatra izay ankehitriny fa ao aminao Jesosy ihany no misy ny fahamarinana, misy ny fahatsarana, misy ny fahamendrena. Koa indro ary izay Tompo mametraka eo am-pelatananao ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny mpitondra fiangonana, ny fiainan'ny mpitory filazany tsara rehetra, ary mivavaka ihany koa izahay amin'ity andro anio ity ho an'ireo izay voailika eo anivon'ny fiarahamonina, ireo tratran'ny vato tsindry ahazana, ireo izay tratrany kely tsy mba mamindro ka tsisy mijery, tsisy mihevitra. Ianao Jesosy ilay sakaizan'ny olona rehetra no hijery azy ireny raha teo. Dia matoky manana anao izahay ry Jesosy Kristy Tomponay, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay. Amen.